aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tombontsika ry havana. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Ankehitriny ry Tompo Iray An'Andriamanitra dia velom-pisaoranao mandrakariva izay amin'ny asanao mahagaga ataonao fiainanay. Misaotra Tompo amin'ireny rehetra ireny. Voninahitra ho anao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Arabaina ianao ry havana, tratro izao alakamisy masina izao. Iray amin'ny tantara nisy ny alakamisy masina ny hitantsika ao amin'ny Luka 2:20, 9:20 ka hatramin'ny 1:10 dia ny nisamborana an'i Jesoa izany. Hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izay teo aminy, raha nahita izay efa hanjo dia nanao hoe tompoko, mamely amin'ny sabatra va izahay? Ary ny anankiray teo aminy dia nikapa ny mpanompo ny mpisorona be ka nafaka ny sofiny ankavanana. Fa Jesoa namaly ka nanao hoe aoka ihany na dia izao aza, dia nanindry ny sofiny izy ka nahasitrana azy. Amen. Izany tantara izany ry havana dia hitantsika mampisongadina eto fa rehefa avy nanoroka an'i Jesoa i Jodasy dia nafana fo ny iray tamin'ireo mpianatra ka hitantsika eto fa namely tamin'ny sabatra izy ary dia voafirana voakapa tamin'izany ny sofin'ny Maliko, iray amin'ireo mpanompo ny mpisorona be. Amin'izao alakamisy masina izao dia reto misy hafatra 3 ry havana mba tianay ampitaina ary indrindra ho anao izay hiomana handray ny fanasan'ny Tompo amin'ity anio ity. Voalohany, fadio ny mafana fo hampiasa herisetra amin'ny hafa. Iny fa na dia izay heverinao ho fahavalo aza, fadio ny herisetra amin'ny alalan'ny fitovam-piadiana, ny herisetra amin'ny alalan'ny hery sy ny fahefana, ny herisetra amin'ny alalan'ny teny anavina sy ny teny mandratra fo amin'ny mampanahy. Ry havako, raha raim-pianakaviana ianao dia fadio ny herisetra amin'ny vady aman-janaka, ary raha renim-pianakaviana dia toy izany koa. Faharoa, eo anatrehan'ny tsy fifankahazoana dia avy aloha Jesoa hanatrika eo. Mivavaha, hatsoa izy fa tsy mankasitraka ny herisetra ny Tompo. Fahatelo, tena mpamonjy Jesoa, fa na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra sy mafy ho azy aza dia mbola mamonjy hatrany izy, nanasitrana ny sofina naratra. Ry havako, tena mpamonjy, azontsika hitokiana, azontsika hianteherana, azontsika hinoana tanteraka ary hiantenaina ity Jesoa Kristy ity. Raha hiomana handray fanasan'ny Tompo ary ianao dia mivavaha ho an'izay heverina ho fahavalo, aza mamely, aza manao herisetra ary aoka hitombo hatrany ny finoana sy ny fahatokinan'i Jesoa mpamonjy. Amen. Vavaka ary isika. Misaotra anao izay Tompo fa ao anatin'izao herinandro masina izao dia miteny anay ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina fa tsy ankasitrahanao ny herisetra ary indrindra mila mahatoky manantena anao mpamonjy mandrakariva izahay. Tompo, irianay ary izany mba ho tanteraka aminay ary indrindra ny fanahinao masina hiasa aty anatinay, hanahanay fanoloran-tena vaovao raha hiomana handray ny tena sy ny ranao izay amin'ity anio ity. Dia irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa ary izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.